Miaraba tompoko. Hoandro mitanikorana ny ilany andrefan'ny nosy. Ary izay malefaka kosa ny faritra sisa, izany dia vokatry ny fisian'ireto andian-drahona hitantsika amin'ny sary ireto. Raha ny toetrandro vao vinavina araka izany raha ny rahampitso, mbola hitana orana tandrifin-drahona na ny faritra nosy be sy samby rano, eny ny faritra melaka, ny atao amin'ny faritra menabe, ny atao amin'ny faritra Moromanisy Otmatsatra, ary ty faritra Anosy. Araha ikotroka izany ny tolakandro, maina kosa ny andro, ny tontolo andro amin'ny faritra sisa rehetra. Maripana vao vinavina dia mbola hidina hatrany amin'ny 15°C. Ny maripana vao vinavina ambany indrindra eto Madagasikara zany raha ny rahampitso, hita izany any amin'ny faritra Vakinakaratra iny. Ny maripana ambony indrindra, ny miseho ny tolakandro zany hitantsika amin'ny sary eo, fa ny tena marina zany eto dia ny faritra Sofia iny aloha zany hitantsika, dia matetika iny moa dia mahatratratra any amin'ny 17°C. Fa ireto faritra atitan'ny atsimo andrefana izay mahatratratra any amin'ny 18°C, ny faritra indrindrindrindra atitan'ny Androsy Anosy izay mahatratratra any amin'ny 18°C mihitsy. Ireo faritra ireo dia tsy mahazatra satria dia ato anatin'ny 2 andro no isehony zany hafanana maripana izany. Afaka teloana zany moa dia hidina ny maripana amin'ireo, tsy ahazatra ny olona ny hafanana, ka dia izay no namariana manokana an'ireo faritra ireo. Raha ny toetrandro vao vinavina ho an'ireo tanan-dehibe ivelan'ny Madagasikara kosa indray dia somary anjombona na andrahona ny any Milan, ny any Paris, ny any Bangkok, arahina orana tandrifin-drahona sy kotroka izany, indrindra ny takariva sy ny alina ho an'ny Johannesburg sy Nairobi. Raha ny toetrandro vao vinavina amarana antsika azy ho an'ireo nosy manodidina dia andrahona ny any Comore, anorana tandrifin-drahona ny any Port Louis sy Saint-Denis, araha ikotroka zany ny any Seychelles. Dia toy izay indray ny toetrandro vao vinavina raha ny rahampitso mametraka ny mandra-piona tompoko.